voalohany aloha dia zavatra tiandra ratonavana voalohany aloha to dia mahitsy tsy mahazaka resy nefa na izany na tsy zany koa tokony mba ampiaina vahoaka malagasy etonina satria ny HCC nge mbola amin'ny 20 janvier amin'ny 8 janvier zao vao mivaly dia tokony ihany an'izay zany fa tsy tonga dia miezaka manakorotana ary zao zavatra zao zany dia karazana ataoko hoe fieritreretana ratsy mihitsy hoe hampiady amin'ny samy malagasy satria ezahana korotanina ilay vahoaka malagasy nefa ilay vahoaka malagasy koa dia olona misaina sy mandika ka tsy mitarika amin'izany ratsy ireo zay mieritreritra ny tombotsoany manokana ary izay dia anisan'ny malahelo sady malameloka an'ireny zava-misy ireny manapotika ny fanana mpanjakana fananana iombonana satria amin'ny vahoaka malagasy ireny ary tsy moramora nanangana fotodrafitrasa ohatr'ireny nefa dia potehana ary ireny zavatra iny zany dia hita hoe tsy olona mieritreritra ny ataoko hoe anangana ozy ny fitenenana fa mandrava ireny aminay karaha mandrava ny efa vita zany aminay olona tsy mendrika ny olona ny zavatra hitana anatin'ny tambajotra serasera ivelany andriamatoa marikaravala marina fa hoe mpiady politika no mitarika ny etsy amin'ny partenanarakely lina ny azo everinao antika mitranga zavatra ohatra zany tsy fahasahina ve sa hoe anay zany dia fahitana zany dia izay le hoe politika an'ireo mpitady politika eritreretra fotsiny tsy mieritreritra fa tsy ny tenana sy mitombotsy ho an'ny tenana satria na ireo mpitarika ireo ange amin'izao fotoana izao tsy mahafantatra ireo mpitarika lasa mipotra ireo nge fa izy ary le tena azo lazaina hoe tia manila zany azy fa maninona ny olona hafa daholo ihany koa lasa mitarika eny amin'izao fotoana izao zay zany no midika hoe misy kajikajy maro samihafa eritreretana na korotana na kajikajy maro samihafa irovan'ny sasany aseza malagasy ny vahoaka malagasy hoe tsy sanatria ka hoe tsy mieritreritra ny hoavina fa matoa ny vahoaka malagasy na ny eo ny safidiny io zay lany eo dia iny zany fantatra ny vahoaka malagasy mametrahany fitopisana anavitra amin'ny Madagasikara indray amin'izay hoavy eo ary vahoaka malagasy dia efa sahirana vahoaka malagasy sahirana amin'ny fotoana izao mitady izy hoe izy ny afaka navitra an'ilay Madagasikara dia efa nandeha araka ny tokoizy ny fidianana tokony ekena zany izay lany vahoaka